Ny ira isan-jato monjan'ireo olona manana fahasembanana afaka miasa ihany no raisin'ireo orinasa sy tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa ara-dalàna. Hita taratra izany raha ho an'ireo navita fiofanana teto amin'ny ivon-toeram-pirenena manofana arak'asa ireo olona manana fahasembanana eto Ampandrinomby. Araka natonga avako teto eo amin'ny 700 eo ngambany no voaofana. Ny fidirana eo amin'ny tsenan'ny asa indray nefa dia misy indro kely ny antony amin'ilay olona manana fahasembanana amin'izao fotoana izao zany dia mbola vitsy ireo orinasa izay mandray ny olona manana fahasembanana, dia ny hatramin'izay mety eo amin'ny 10 isan-jato izay no tafiditra miasa hoe any amin'ny orinasa. Tafiditra ao anatin'ireo olona 3 hoe tsy tokony havita fiofanana sy hahita asa hatramin'ny faran'ity taona 2024 ity ireo olona manana fahasembanana. Izay no fanambin'ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak'asa. Efa misy andrahaka manerana nosy amin'izao ireo toeram-piofanana ho an'ireo olona manana fahasembanana. Ohatran'ny Antananarivo dia manana ifam-panofanana mitovizana amin'ity ny hatrany Atsambava, ny any Mahajanga, ny any Toliara. Izany hoe misy andrahan-keliko any Madagasikara izy fa no resahako teo mahakasika ny Analamanga fotsiny ihany, fa raha ny faritra hafa dia manana fanofanana toy ity ihany, izay anisany ohatra raha tsinganiko manokana ny any Toliara manantsika resaka formation mihitsy ny amin'ny lecture braille, izany hoe ho an'ny olona jampa. Nakoatr'izay tena anisany tena anatin'ny fampiofanana taony centre réfecteur toy itony ny resaka informatika. Ny Majanga zao mitaratra any amin'ny patisserie ohatra, izany hoe misandrahaka be mihitsy izy ity. Navita fiofanana ary afaka miditra eo amin'ny sehatry ny asa vetrany izy 7.10 menada navita fiofanana teto Ampandrinomby reto. Nizara tamin'ny lalam-piofanana 2 dia ny taovolo sy ny fikarakarana sakafo maiky. Lalam-piofanana maro no hita eto amin'ny CNFPPSH eto Ampandrinomby toy ny fanaovana taovolo, mofomamy, ny fikirakirana hazo sivy, ny zaitra ary ny informatika.